faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny mpianatry Emaosy. Lioka 4:20. Ny ao ambadiky ny varavarana mihidy. John, ito ny varavarana. Tsy mahatoky azy ireo aho. Namono an Jesosy izy ireo tamin'ny voalohany, ary tsy ho ela dia mety ho tonga aty amintsika. Kivy ny mpianatry Jesosy ka nipetraka teo ambadiky ny varavarana mihidy. Tsy fantatra izy ireo ve fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy? Maria tena nifanena taminy tokoa. Ndreto zahay. Voay ny varavarana. Kleopasy, nahoana ianao mbola tsy ao an-trano? Niresaka tamin'i Jesosy zahay. Velona izy. Taiza nahitanareo azy? Lazao anay daholo momba an'izany. Tamin'ny voalohany tsy nafantatra azy mihitsy zahay. Toy izao ny zavatra nitranga. Niara-nandesy niresaka zahay. Tampoka teo dia nisy lehilahy iray nanantona anay. Niaraka taminay sady nanohy resaka taminay. Nanontany anay izay zavatra niresahanay izy. Hoy aho hoe, ianao irery ve zany no tsy mahalala izay nitranga tao Jerosalema? Fa nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy. Nanazava taminay izy fa efa nilaza izany Andriamanitra. Ary tsy maintsy nitranga izany. Tena nahay tsara ny soratra masina izy. Ary nampahery anay ny resaka ny fanaovana. Nandiaingana be ny fotoana. Ary efa maizina ny andro vao tonga tao an-tanàna izahay. Nasaina sakafo izy, ary avy eo dia izao no nitranga tao rin'izay. Nandray ny mofo izy, nivavaka, namaky ny mofo ary nozarainy roa ny mofo, ary nanome izany ho anay izy. Tamin'izay fotoana izay no nahafantaranay azy. Tena Jesosy io. Saingy rehefa nafantatra izahay hoe iza izy, dia nanjavona izy. Tena hita amin'ny masonay, tsy teo intsony izy. Tena marina izany. Niresaka tamin'i Jesosy zahay, ary nazakazakaingana arak'izay azonay natao, mba ilaza aminareo fa velona izy. Rehefa miaona amin'ny Jesosy ny olona, dia tsy afaka mitazona azy ho an'ny tenany izy ireo, fa mba te ilaza amin'ny hafa fotsiny ny momba azy. Raha mbola milaza tamin'ny hafa ny zava-nitranga ireo mpianatra roa lahy, dia niseho tampoka tao amin'ny efitrano Jesosy. Nasehony azy ireo ny tanany sy ny tongony. Ho aminareo anie ny fiadanana, izao ihany ty. Nino ny mpianatra taorian'izay? Tsara ny mandre momba an' Jesosy. Manala ny fisalasalana, ny fionana amb' Jesosy, sady manome fifaliana. Ao amin'ny tantara manaraka dia ilaza amintsika ny fomba niaonany tamin'i Jesosy i Melania sy Sara. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.